Izaho moa dia Njaka Rakotoarimanga, kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Karobato, izay mitondra ny laharana faharoa na ny candidat maire na ny candidat amin'ny membre du conseil. Manambady mananjana? Izaho dia manambady, dia 3 ny zanako. Ny fianarana nataoko dia gestion. Dia ankehitriny ny asa ataoko manao transport dia misy orinasa anankiray manao nettoyage dia mihompy gasy no hatsaraina. Ny ataoko tiako Madagasikara dia efa tiako efa hatramin'izay mihitsy. Ilay principe mihitsy no tiako, ilay rafitra ao anatiny. Inona moa ilay rafitra tena itiavako azy le fikatsahana ny solom-bonana dia ny fitantanana madio sy mangarahara. Ny mampiavaka amin'ny ireo candidat ireo misy 4 izay ao dia izaho zany nisan'ny tanora ao anatin'ireo 4 ireo dia nisy fotoana moa izaho tsy nipetraka teto dia nahitako expérience be zany ilay fotoana nijanonako teo, ilay fomba fitantanan'ireo firenena mandroso ny commune na dia commune any ambanivohitra be manana ny anjara toerany eo anivon'ny district sy ny province ohatr'izany. Raha toa ka izaho no lany ben'ny tanàna Karobato dia ny laharam-panomehana dia ny fitantanana madio sy mangarahara mba ahafahako manao amin'ny atsakany sy andavany ny tetikasa eritreretiko atao. Mbola ho hazavaiko moa izay amin'ny propagande, mbola tsy fotoana an'izao.